manamboninahitra général, manamboninahitra ambony, manamboninahitra sy vata miaramila. Ianareo manamboninahitra rehetra sy miaramila ihany koa manatrika etony. Ianareo manakaza rehetra vahiny manatrika etona androany tokolasy sy tokovavy. Lanonana lehibe eo anivon'ny fiainan'ny gendarmerie pireneny ny lanonana androany, satria dia lanonana manamarika ny fampitana, ny fahefana, ny fikatanana eo anivon'ny gendarmerie pireneny. Ka dia eto dia misaotra sy makasitraka manokana an'ny général Azafolakoto Bruno, mbola misy mola izy hoe Wilfried, ny ezaka nataony atao anatin'ny fikatanana zany gendarmerie pireneny zany, satria dia tsapatsika fatatsika tokoa fatao anatin'ny fotoana sarotra no nandraisana sy nandraisanao an'izany fikatanana ny gendarmerie zany. Nefa dia saorana sakatalemana no atolotry ny mpiara-miasa rehetra indrindra fa ny tena no ny ezaka vitanao tao anatin'ny fikatanana zany gendarmerie zany. Ny tanjona dia iray ihany sady irahana, dia tsy inona fa ny hoe ho an'ny tanindrazana, ho an'ny fireneny izay efa nanoloranareo, nanoloranao tena ho an'ity fireneny ity. Ny andraikitra sy ny toerana no miova, fa ny tanjona dia iray ihany. Eto dia miarahaba ihany koa amin'ny général Richard aloha dia mavalomanana ny andraikitra vaovao raisiny ary natolotra azy androany. Betsaka ny ezaka tokony ho atao eo amin'ny fikatanana zany gendarmerie pireneny zany. Araka ny fantatsika moa dia ny gendarmerie pirenena no mia sy mitandro ny filaminana eo amin'ny tontolo ambanivohitra. Ka maro ny ezaka tokony ho atao na eo amin'ny lafiny famerenana ny fandriampahalemana na ny ady amin'ny dahalo izany. Raha sondariko manokana moa ny tenio ary eo dia misaotra ihany koa an'ireo tokony andraikitra rehetra izatsikazy ny isaka ny ambaratongany izay hita fa efa misy voka-tsoa tokoa ny ezaka natao sy ny opération izay nomenareo anarana hoe opération tandroka izay noentina tany atsimon'ny Nosy nidina tamin'ny asan'ny dahalo. Eto dia tiako ny mametraka ny tanjony arahantsika dia ny hoe apetraka sy averina amin'ny laoniny ny gendarmerie pirenena sy ny filoha ny ankapobeny. Anisan'izany ohatra dia ny fametrahantsika mba ho site pilote ny any amin'ny faritra mena rehetrarehetra. Ny tiako ambara sy ny tiako lazaina amin'io dia ny hoe misy famatsiam-bola manokana ho atao anareo mba hametrahana ny espace de vie na toerana hipetrahan'ny tompona andraikitra rehetra sy ny tropy izay alefa manao mission any amin'ireny toerana ireny. Mba toerana manana ny maizy azy mendrika ho an'ny mpitatana sy mpitondra. Izay aloha ny voalohany indrindra. Amena ihany koa ny fitaovana rehetra manaraka an'izay na ny fiarakaretsaka io na ny fiarakidigo sisitsika izay tsy matao-dalana dia apetraka amin'ny toerana rehetrarehetra reny. Fa indrindra ny zavatra apetraka androany dia ny hoe ny zavatra hita sy tsapa dia sahirana tokoa ny filohan-dava na ny maramily na ny gendary rehefa mifanentsika amin'ireny dahalo reny. Miara-mahita angamba antsika tamin'ny fahitalavitra ka dia hoe mila mandeha fiarakodia adiny 5, mila mandeha tongotra adiny 20, adiny 10, 2 andro, 3 andro zay vao mahita ny toerana hitoviany reny dahalo reny. Noho izany dia misy ezaka betsaka tokony ho atao. Ary eto
dia ny fiarah-miasantsika ny fiarah-miasan'ny Rwanda amin'ny firenena frantsay ohatra dia efa misy zany fitaovana na radio UHF omeny izy ireo ahafahana manampy ny fitaovana hoentin'ny Rwanda miady amin'ny sy ny ametrahana ny fandriampahalemana eto amintsika. Afaka amin'ity faram-volanyity ihany koa dia misy ireo camion mazaka troupy betsaka misy 20 ho avy izay ho atolotra ho an'ny Rwanda. Fa indrindra zava-dehibe dia hoe mba irana amin'izany avizanana na ny hoe ditongotra amina andro maromaro zany dia afaka fotoana fohy dia ho avy ireo hélicoptère izay mazaka fandaminana ary indrindra ny andraikitra izay makajiry sy mavesatra izay atrehanao général manoloana n'izao fanendrenanao ho commanden'ny gendarmerie Pyrénées zao. Mitsondranao ary afaka teneninao satria fantatrehany koa io mikasika ny vady aman-janaka satria ilay tsy takatry ny sainy zareo hoe ahoana mariny ty fitiavan-tanindrazana sy andraikitra andreketan'ny teny ity. Ary fantatro raha miteny ianao teo hoe nanaiky any ny vadiko fa ny aminy hoe dia fatra amin'ny elany nanaiky mivady aman-jana aloha fa dia raha malaky raha fa dia maka henanao madame toatoany tsara koa ramsea satria raha tsy toanany madame izy dia ataoko fa ho sairinkirana sy ho mila amafisina ny moral amin'izany andraikitra lehibe izay sahanina ho an'ny tandrazana sy ho an'ny firenena izay. Zay ary fa dia tsy ho lavakabaka fa dia miraratsika rehetra masotomana tsy afaka hifandombera fa dia misaotra tsika rehetra tompoko makasitraka tompokla angapetaka tovaka.